enina amby sivifolo sy fitonjato sy arivo, enina amby roapolo sy roa arivo. Eo ambany fiahiny pasteur Mayol André Christian Dieudonné, filompamorona fiangonana Apocalypse maneran-tany. Fety 10 taona ny fiangonana Apocalypse maneran-tany. Izany dia ho ankalazaina amin'ny fitaom-bavaka lehibe izay ho tanterahana ny 9 aogositra 2024 amin'ny 9 maraina etsy mikanja be Barea Mahamasina. Ho fiangana vaovao amin'ny tsaratsara kokoa iarahana amin'ny pasteur Mayol Mivady sy ireo vahiny manan-kaja maro izay nasainy. Tonga va maro fa tsy misy fidifidirana. Miarabantsika rehetra aloha amin'izao fotoana zao indray atao amin'ny télévision na atao amin'ny radio miaraka amin'ny pasteur Mayol mikasika ny fandaminana faraparany amin'ny fiatretsika ny sabata 9 aogositra eny mikanjan'ny Barea Mahamasina. Misy toromarika maromaro zany rehetra tsara ho fantatra aloha mba ahafahantsika mandamina tsara satria ny soratra masina hoe ny fahaiza mandamina no entina miady. Mikasika ny fandraisana olona, hébergement, mikasika ny restauration na ny sakafo hoan'ny vahoaka, ny parking eny amin'ny Barea, ao anatin'izany koa ny sécurité na ny fiambenana amin'ny zavatra izay atao rehetrarehetra, horesadresantsika daholo zany zay ary farany moa zany dia ireo zavakanto ho an'ireo olona izay hira sy andiha mba halalantsika hoe ahoana daholo moa zany ny tokony ho atao, izy ny tompony andraikitra miandraikitra an'izany rehetrarehetra zany. Horesako aloha zany voalohany mikasika ny fandraisana vahiny hébergement ka alohan'ny ilazako anazy aloha dia misy hafatra kely tiako ampitaina kely amintsika izy ity. Matetika rehefa tena akaiky le fotoana no misy problème foana, olana matetika miamaro hatrany hatrany ka ny zavatra toromarika eo meky zany dia ny hoe aoka antsika mba ho tony tsara daholo, aoka mba samy ho calme mihitsy zany, tsisy ho taitaitra mihitsy ary tsy hiakatrakatra na ho mora tezitra amin'ny fandraisana ireo vahiny ireo, fa ho raisintsika amin'ny fahalemem-panahy daholo zay fihetsika na zavatra mety ho ataon'ny olona, mety hoe hanafotoina na mety hoe hatezitra, fa raiso amin'ny fahalemem-panahy daholo izy dia valiana amin'ny fahalemem-panahy daholo le olona, ary raha misy zavatra tadiavin'le olona na takiny dia miezaka tsika mamaha an'ireny zavatra ireny ampitiavana amin'ny fo madio zany mba hatsapany vahintsika ka hiteny hoe tena tsy mbola nisy fandraisana vahiny ohatr'izany natao taminay hatramin'izay ny vahiny ananay tany amin'ny toerana tsirairay avy. Raisiko aloha zany amin'ny hoe resaka hébergement, fandraisana olona zany. Ny spécial rehetra mitondra ny vahiny avy any amin'ny faritra dia tsy maintsy asiana soratra Apocalypse 30 taona ary asiana saina manga sy fotsy mba tsy ho sahirantsika ny an-dalana satria efa izay ny toromarika omena ny mpitandro filaminana eny amin'ny lalana mikasika ny fiarakodia hamonjy ny 30 taona aty Antananarivo. Dia misy olona mitondra taratasy ohatran'ireny eny Ivato ireny mitsena ireo vahiny eny amin'ny sity izay andraisana azy. Rehefa tonga zany nareo dia misy olona avy ety amin'ny Foibe zany mitondra taratasy misy anarana hoe mpitsena anareo, sao dia olona hafa tsy ato anatin'ny fiangonana no mitsena anareo dia taritina any amin'ny lalana tsy izy ihany ianareo zany. Ny fiara mitondra ny vahiny avy amin'ny faritra ihany ny mitondra azy ireo makeny amin'ny Barea ihany, izany hoe manao fifanarahana mialoha izy ireo. Miezaka zany tsika mba manazava mifampiraraha amin'ilay tômôbila hofaitsika andeha aty Antananarivo hoe mba iry zareo ihany no mitondra antsika makany amin'ny Barea kianjabe Mahamasina sy ny mitondra atsika miverina indray makany amin'ny toerana izay hivatanantsika tsirairay avy, na any amin'ny fiangonantsika zany mivantana, na any amin'ny Foibe Ambohimarina, na any amin'ny EPP, na any amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mampandroso antsika, dia miezaka zany itsika mba lay fiarakodia mitondra antsika avy any amin'ny toerana ny Iviana ihany no mitondra antsika any amin'ny kianjan'ny Barea. Rehefa mivoaka maraina
miala misambo zany na any amin'ny EPP na any amin'ny fiangonana na eny Ambohimarina na amin'ny toerana zay misy atsika tsiraray avy zany mba hisoroana ny olona mety hangalatra na mety hisoloky dia tsy raha vao miala ny trano zany tsika ny sabata maraina de tsy misy mahazo miverina ary tsy tafiditra amin'ny toerana hivatanana mihitsy raha tsy ny hariva amin'ny firavana indray. Mazava angamba mikasika any amin'izay zany de jerevo daholo zany ny zavatra zay tokony ho entintsika makany amin'ny kianjan'ny Barea mba tsy hoe rehefa any an-dalana hiverina indray fa mety adino ny zavatra tahaka an'ity na zavatra sahala am'izao. Isaky ny sity izay hipetrahantsika zany hoe ny toerana izay hipetrahantsika zany na EPP na fiangonana ny Ambohimarina zany de misy tompon'andraikitra 8 ary manao fandaminana sy ny fikarakarana rehetra. Zany hoe misy ny président lay toerana hipetrahana président sity zany de misy ny sekretera de misy ny mpanara-maso ny sakafo masaka tsara ve ny sakafo sao de vary matamoaka no arosany amin'ny olona na sakafo sanatria mivava sakafo masiso na sakafo hena mampiala solonify tsy mety de mpandray fitarainana de misy sécurité anankitelo. Misy olona koa zany mandray ny fitarainana hoe raha misy zavatra tsy metimety amintsika na misy zavatra tsy zakatsika fiatsika ataon'ny olona de misy mandray fitarainana mikasika an'izay. Iangaviana zany ny tompon'andraikitra avy any amin'ny faritra mba samy anao ny lista ny olona zay ao anatin'ny fiarany ka rehefa tonga aty Antananarivo de omenany tompon'andraikitra any amin'ny sity tsiraray avy ary asiana tompon'andraikitra isaky ny fiara no miandraikitra izany. Itsika raha vao iainga zany ny tôbila de ohatran'ireny any taxi brosy ireny efa fantatra ny anaran'ny olona ray tôbila hoe 520 na ato amin'ity sprinter anankiray ity na ity crafter anankiray ity na ity minibus anankiray ity de lay tompon'andraikitra misy chef d'équipe eo mandray ny anaran'ny olona rehetrarehetra de rehefa tonga aty Antananarivo amin'ny toerana zay vatanana zany dia io tôbila io manome ny anaran'ny olona tsiraray avy ka rehefa voarain'ilay tompon'andraikitra ty ny anaran'ny olona de vakina atsoina tsiraray ny olona ao anaty tôbila Rakoto, Rabe, Ranaivo, Rasal, Rasily, Rasoa, Ravaonirina, Jacqueline, Matilda, Clotilda de atsoina tsiraray avy mba alalana ny tena isantsika amin'ilay anarana zay noentintsika. Zay vao mivoaka ny fiarakodia mamonjy ny toerana misy azy hivatanany de ireo zany manome toromarika hoe ianareo vao antso anarana rehetrarehetra tamin'ity tôbily ity ato ny toerana hivatananareo. Iangaviana ny tompon'andraikitra amin'ny faritra mba samy anao ny listan'ny olona zay ao anaty fiara. Zay le nazavaiko tao. Ny vahiny zay andeha hiantsena na hitsangatsangana de tsy maintsy maka ny numéro ny tompon'andraikitra mba iarovana sécurité sy izay mety ho fahaverezana tsy fahitana lalana. Noho izany efa misy ny numéro any tompon'andraikitra mipetraka eny amin'ny chambre tsiraray avy. Itsika zany raha ohatra ka hoe andeha mba hitsangatsangana kely zay andeha mba hivoaka kely zay hijery tanàna de misy numéro fa mipetraka amin'ny toerana zay hivatanantsika raha ohatra sanatria ka very tsy mahita lalana hiverenana na hodiana de miantso an'io numéro io zany isika hoe zay very aty amin'ny toerana ohatr' zao ka iza no afaka maka anay. Noho izany izay rehetra mivoaka ny trano de tsy maintsy manoratra kahie sy mametraka numéro mba hitsinjovana ny sécurité. Rehefa mivoaka ny trano zany tsika de mampilaza an'ilay tompon'andraikitra hoe zay andeha ato amin'ny efitrano ty olona 3 zay olona 4 ary anana no andananay. Ny vahiny zay tonga aloha de raisina ny komity fahatelopolo taona andraikitra ny izy ireo ny momba azy rehetra. Tsika zany afaka tonga manomboka alatsinainy talata alarobia lakamisy zoma marapatonga ny fotoana zany arakaraky ny alaviran'ny toerana zay misy atsika satria misy olona mataotra hoe sao de panina any an-dalana ny tôbila ka taraiky raha miala tara any toerana zay ingana de tonga loloa le olona matetika mba tsy ho tara zany. Izay mbola mijanona kosa aorinan'ny valo zany de mbola etoana zany ny sakafo ohatra zany
sabata de mbola tavajanona ianao lahady fa mety latsinainy maraina ianao vao miainga de mbola itohana ny sakafontsika maraina sy ny atoandro sy ny ariva fahazamihafahafa fa ny latsinainy zany a no farany tokony ijanonantsika rehetrarehetra mpizaika atya Antananarivo hoe latsinainy maraina ny mandeha na latsinainy ariva de efa tokony efa lasa daholy a itsika rehetrarehetra satria mbola misy betsaka ny adidy ny asa mandraraha zay ataontsika koa amin'n'ireny toerana tsirairay avy a ireny. Eo mikasika ny sakafo zany ty mikasika atsika eto Antananarivo zany izy ty mbola mitady olona 30 zareo mpikarakara ny sakafo zany ka afaka manatona ao amin'ny foibe zay olona afaka manampy ny mpikarakara ny sakafo mandritry ny io fotoana io zany. Marihana zany mba ahafahantsika mba manana fahavononana tsara zany de itsika mpikarakara sakafo na ny mpikarakara ny sécurité na ny fandaminana rehetrarehetra zany dia misy indemnité omen'ny foibe atsika mandritry ny fotoana izay ikarakarantsika ny vahintsika io. Ka ny sakafo zany de asiana latabatra izay anaovana ny self service ka misy vilany be anankiray na fasiana vary anankiray zany asiana ny varin'ny olona rehetrarehetra de izy io ny olona tsiraray avy de mandoatra ny variny zay laniny de rehefa feno ny viliany zany amin'le andoharana an'le vary de midina mikisaka indray izy maka laoka ka ny laoka zany de misy tompona andraikitra ao zany mandoatra ny laoka de rehefa mety misy karazana laoka ao zany mety misy henaomby eo mety misy henankoho eo de mety misy tsaramaso voamaina zany na mety misy ron'anana eo de mety misy legioma ka ianao zany avy maka ny vary de mikisaka maka ny laoka henaomby raha tsy mahazaka henaomby ianao de maka ny laoka henakoho raha tsy mahazaka henakoho anao zany de henaomby raha zakanao ny henakoho sy ny henaomby zany dia ny tsaramaso sy ny ron'anana mbola misy ihany eo de raha ohatra zakanao ny tsaramaso de ny ron'anana zany ny anao fa raha zakanao daholo mizy rehetrarehetra dia azonao bataina daholy na vary na akoho na henaomby na tsaramaso na ro raha ohatra ka feno ny vilinao lany mbola nony ianao afaka miverina indroa mahalany indroa anao mbola anona miverina intelo na hiverina impolo ary ianao de manao kibony trino be kibo sy faramaleny sy trino be dia tsy maninona fa fenoana ny kibo be impolo miverina aza mihafahafa ka raha misy miteny hoe ianao zay fa indimy miverina de teneny hoe kipastera milaza hoe impolo miverinako za mbola tsy voky de miverina foana fa ngamba mety kibotaina ngamba manao an'izany fa ikibonaina na ikiborasolo de mba misahaza anazy ihany ny roa vilia farafahabetsany mba 3 vilia ie de ampahafantarina antsika zany ny mpikarakara mpizara sakafo ny mandray olona ny mandamina ny sécurité dia manao badja daholy izy ireo raha misy manevateva anareo na misy manompanopa anareo na misy manao teny marary aminareo reo mpikarakara sy mpiandraikitra rehetrarehetra reo de tonga de alaivo sary amin'ny telefona de ampitao aty amiko ity madama ty mikitakitana ity razoko ty mikitakitana ity raha bebe ty dia nangalatra ny baiboliko raha misy profo de alefaso alaivo sary fa ho karakaraintsika ny olona zay tsy mahay mandray vahiny ny olona zay mikitakita vahiny avy hatrany de asorontsika amin'ny toerana misy azy izy fa tsika ary mba reraka avy any amin'ny faritra iny ve de mbola ho kitakitaina tonga aty zay ngamba mikasika any amin'iny manaraka ny ao amin'ny barea kianjany barea zany hoantsika zay manana tôbila rehetrarehetra raha tonga amin'ny alina tsika zany de afaka miditra ao fa ny ofan'ny parkina zany ny alina mandrapahatonga ny rapitsoriva zany de 10,000 ariary
zay tonga zoma alina zany na amin'ny 7 ianao tonga na amin'ny 9 na amin'ny 9 ka hatramin'ny 5 maraina zany de 5 ariary ny parking de maka ticket zany tsika fa mba ahafahantsika manaraka raha misy manaramaso na manao contrôle. Raha atoandro tsika ny miditra ao zany sabotsy manomboka amin'ny 9 maraina ndraiky hatramin'ny 10 dia 2 ny ofan'ny parking izany. Zany hoe zay tômôbila tonga zany no mandoa ny parking. Io vola io dia an'ny kianjan'ny Barea tompon'andraikitra ao io vola io fa tsy makany amin'ny foibe fa zareo no mampanofa ny parking. Ny fidirana amin'ny parking de misy fidirana amin'ny P3, P4, P2, P1, P1, P2, P3, P4 zany. Ny fidirana zany miditra amin'ny P3 de mivoaka makany amin'ny P4. Miditra ny P2 ny olona mipetraka amin'ny tribune fa ao amin'ny P3 kosa zay mipetraka amin'ny gradin. Azavaiko zany lay izy le olona mipetraka aty amin'ny tribune zany amin'le tribune aty ambony indrindra reny zany de eo amin'ny P2 izy no miditra. Zany hoe ao alohan'ny CEG Tanimbaronandriana anoloan'ny vavahadin'ny Sainte Famille. Io le P2 zany de ireo hipetraka ery amin'ny tribune daholo zany no miditra amin'io fa ilay hipetraka ery amin'ny gradin zany dia ary amin'ny P3 no miditra. Ny P3 ndray zany le lalana miakatra ary amin'ny hôpitaly be Felatanana iny zany le makary amin'ny Geriboro na makary amin'ny Palais des Sports ao zany vavahadin'ny P3 ho an'izay olona rehetrarehetra hipetraka amin'ny gradin. De mikasika ny parking zay olona miditra voalohany ao amin'ny parking no mivoaka farany satria lay parking zany rehefa tonga aloana de mipetraka de misy tômôbila hiditra hipetraka ao alohanao koa zany de rehefa hivoaka zany ny tômôbila de zay ny eo aloha ihany mivoaka de manaraka ny aoriana faharoa, ny aoriana fahatelo, faefatra fa tsy hoe korony hoe tsika ny any amin'ny parking ary afarany ery de misy tômôbila be da be de hanao filazana tsika hoe mba esorina le tômôbila eo anoloha eo fa misy tômôbila hivoaka de fa manina zany tsika fipetraky ny parking amin'izay fotoana izay. Ka antsoina ny olona zay manana ty zany fiantsoana anankiray indray ty, antsoina ny olona zay manana tômôbila fourgon express na double cabine azo hofaina de mba manatona ny responsable ny transport ao amin'ny foibe zany zokifidy hitaomana vary, hitaomana laoka na koa na aomby, hitaorana légume, hitaomana légume sy ny sisa zany. De mba zay manana an'ireo tômôbila reo ka azo hofana tsy maninona. Hanolotra maimaimpona moa tsika amin'ny fitiavana tsy maninona mandritry ny fotoana amin'io. Raha hofana moa zany de hofana isan'andro de mifanaraka amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny foibe itsika zany. Iangaviana tsika zay mitondra fiara mba ho tonga aloha mba tsy ho any ivelany ny fiaratsika. Zay zany de marihana tsara satria za miteny mety amin'ny 9 de feno ka raha ohatra tsika zany tara no miditra ao mety tsy hahita parking ao tsony de rehefa tsy mahita parking ao anatiny zany aloha de aty ivelany indray zany no mitady parking tsika zany fa tsy maninona akory ny hoe tsy tafiditra de andeha fa aty amin'ny ivelany amin'ny sisiny amin'ny Mahamasina iny daholo indray zany no parking azontsika hijanonana izany raha sanatrika hoe tara tsika noho ny antony maro samihafa na mety hoe nisy panina ny fiarakodia teny an-dalana de tsy nahatratra maraina ohatran'izany na tratrany embouteillage de taraiky fa de za aloha de miteny maraina be ihany no tsy misy embouteillage ahatongavantsika any ka aleo tonga aloha tsy raikitry ny embouteillage toy izay mitaraikiraiky ihany nefa raikitry ny embouteillage de feno ny toerana de tsy tafiditra ianao. Antsoina daholo mikasika ny sécurité zany antsoina ny tanora lahy sy vavy zay voninanao sécurité ny alahady de ou
amin'ny 7 maraina any amin'ny foibe ambotiny sotry mba anomezana ny toromarika rehetra am'izay tokony ho atao. Ao anatin'izany koa ny skoty, taoma rehetra sy ny mpitatsorika rehetra. Tsika tanora zay mieritreritra ny mba andray anjara amin'ny sécurité zany a, mba tanora matanjatanjaka, mba tanora mikotrana zany, de antsoina zany mba hamonjy amin'ny foibe ny alahady zao a, alahady 2 août mba anatona amin'ny foibe manomboka amin'ny 7 ora maraina, anaovana ny fandaminana rehetra mikasika atsika. Alohan'ny valo alohan'ny sabata valo zany, ny vahiny tonga rehetra de mila mandray ary manaiky ny fepetra sy ny fandaminana aperaky ny sécurité amin'ny toerana fandraisana azy ireo. Itsika vahiny rehetrarehetra zany a dia rehefa misy manome ny toromarika ohatran'ireny any amin'ny fandaminana eny amin'ny gare routière reny, na any amin'ny gare machine, na any amin'ny aéroport de misy manome toromarika hoe ty ny lalana, ty ny azo atao, ty ny tsy azo atao, de manaraka atsika ny toromarika zay omena antsika. De raha misy amintsika vahiny koa zany a tsy manaraka toromarika, tsy manaraka an'izay hevitra omeny tompony andraikitra, de azotsika alaina sary koa le vahiny, rehefa tsy mety atoro, tsy mety tenenina, de alefaso aty amiko hoe ty vahiny ty a dia tena maditra mihitsy fa asaina izy mipipi amin'ny WC a, dia ary amin'ny vody hazo izy no mipipi, ery amin'ny vody manga izy no mikapa vetiny. De efa tenenina izy de mbola manao ihany, de azon'ny sécurité sy ny mpiandraikitra koa no miteny atsika fa tsy hoe itsika ihany ny tenin'ny tompony andraikitra zay mikitakita atsika, fa itsika koa raha tsy azo alamina, tsy azo menany toromarika de andraisana fepetra ihany koa. Raha sanatria moa any mikanjan'ny barea ianao no tsy mety mandray ny toromarika zay omeny tompony andraikitra, de za fa nanome baiko hoe alaivo le olona avoay miala tao amin'ny kianjan'ny barea, avoay any ivelana izy rehefa tsy mety anaraka ny toromarika rehetrarehetra. Fandaminan-javatra daholo zany hoe ny faiza mandamina no ety miady, ka de omena toromarika daholo zany itsika amin'ny fandaminana zay atao. Ka rehefa misy miteny hoe atiny zay miakanjo fotsy iray manontolo sy ny manga iray manontolo ny vehivavy ato, ny lehilahy ato, de manaraka. Tsika zany anontaniany tompony andraikitra rehefa tonga hoe manana fitafiana fotsy ambony ambany ve ianao, manana fitafiana roby bleu roi ve ianao, de raha hoe e manana de tonga de manaraka ny torohevitra hoe fitafiana fotsy ambony ambany ny lehilahy, ato aloha zany mandeha, fitafiana bleu roi ny vehivavy, ato aloha zany mandeha, de arahana zay toromarika zay, fa tsy hoe za tsy hoany fa ary ihany tiako, tsy mety zay, fa tonga diny de hoe ato ny toromarika de mamonjy ny toerana zay hoentin'ny tompony andraikitra atsika mba tsy hampilamina. Any anany ny tenue-ko a fotsy ambony de pataloha manga ambany, ato zany ny toerana misy anao, ato ny plasy misy anao. Ny anany fitafiako bleu roi ambony izy le vehivavy fa zipo fotsy ambaniny a, ny anao zany ato ny toerana misy anao. Zay vahiny tena tsy manana tenue fotsy na manga de manome ndreny tompony andraikitra hoe tsika vahiny zany a tsy manana tenue a, de ato zany ny toerana misy atsika. Ka mety tonga maraina be tsika de raha mbola mangatsika amin'iny a de mbola samy manao zay akanjo mafana aloha zany, fa rehefa manomboka ny fotoana, manomboka amin'ny valo iny zany a, dia asorona daholy zay akanjo ambony ka tsy mifanaraka amin'ilay loko izay ampiasaitsika zany. De misy tompony andraikitra zany mijery itsika eny amin'ny toerana tsiraray avy any a, ka rehefa mandeha ny baiko hoe manomboka manala ny akanjo ba mainty, akanjo ba marron, palitao gris, palitao mena, tsy haiko zay akanjo anaovantsika tsy mifanaraka amin'ilay tenue de asorona daholo amin'izay a, fa itsika haneho zava-mahagaga ho hitan'izao tontolo zao amin'ny fotoana io zany, de manaraka ny torohevitra zay omena azy daholo ny tsiraray avy.
eny ary mandritry ny 8 aogostra ireto ny fepetra sy fandaminana zay tokony ho arahantsika amin'ny fidirana eo amin'ny kianjan'ny Barea. Reto ny zavatra azo entina de reto ny zavatra tsy azo entina, tsy mahazo mitondra fitaovam-piadiana, basy na basim-borona ary na basy rano dia tsy azo entina. Sao de famaly amin'ny tompony andraikitra eo ny anange basy rano ty na basy vava ary tsy azo entina, tsy mahazo mitondra basy zany tsika de tsy mahazo mitondra bala rora koa eny anaty nge bala rora e, ka maninona moa raha entiko tsy mahazo mitondra na bala afomanga na bala rora fa de misy fisavana eo ampidirana. De fampiomanina zany tsika sao de ho tezitezindreo ndray ny olona fa tsy maintsy voasava daholy na vavy na lahy na zaza na lehibe, ny poketra zay hoentitsika, ny arona zay hoentitsika hitondrana sakafo de savaina daholy, de tsy mahazo mitondra zava-maranitra koa tahaka ny hoe antsy, antsy be, antsy kely, antsim-pika de tsy mahazo mitondra forsety vy na kinox moa sa ina moa lazana an'le an'ireny de raha mitondra forsety zany tsika dia forsety plastika na le forsety vidina AZT reny no ataovy zany raha tsy maintsy mila forsety anao rehefa misakafo zany. De tsy mahazo mitondra koa coupe-ongle, fa ny coupe-ongle zany dia tapahana alohan'ny ialana ny toerana misy atsika ny hoho de tsy hoentina aty Antananarivo ny coupe-ongle. De ny fitaratra tsy mahazo mitondra fitaratra avy any koa sao de vaky le fitaratra ka mandratra, fa asiana fitaratra ao amin'ny sititsika ho an'ny zay mba satria mila mijery fitaratra ny olona alohany akany amin'ny kianjan'ny Barea fa sao volo misaritaka ao no entiny eo na sanatria hoe mivilana ny kravatiny na mivilana ny akanjony de mba misy fitaratra ao fa tsika tsy mahazo mitondra. Tsy mahazo mitondra tavoahangy, vera, tavoahangy vera, tavoahangy misy rano na limonady na coca na fanta fa tsy maintsy plastika daholo zany nitondrantsika ny zavatra zay hosotroina zany. Tsy mahazo mitondra vilia Duralex koa, vilia bakoly tsy azo entina, fa raha vilia saoly azo entina fa vilia bakoly dia tsy azo entina. De tahak'izay moa zany araka le resahako teo hoe na ny vera zany hoe zay zavatra mety hiteraka fandratrana zany dia tsy mitondra antsika fa savana eo am-bavahady daholy izany rehetrarehetra zany. Mazava ho azy moa zany tsy mahazo mitondra vy koa zany ianao e, ataonao inona any moa vy. De rehefa vita ny sabata valoha amin'ny kianjan'ny Barea zany izay rehetrarehetra mirava avy eo zany de manaraka ny fepetra zay voalazan'ny tompotra andraikitra ny amin'ny fandaminana rehetra amin'ny fivoahana mba tsy hisiany fifanosehana ka sanatria mivavy hoe hifanosika eo de misy aratra na sanatria mivavy hisofaty tahaka ny tamin'ireny le teo aloha reny fanisika amin'ny fivoahana sy amin'ny vavahady fa milamina tsara daholy rehefa mivoaka avy eo amin'ny vavahady. Ny amarana koa azy angamba ny filazana rehetrarehetra de mikasika ny zavakanto indray ity amarana anazy ato ty. Ny sabata hariva zany dia ny faritany rehetra zay tonga ka manana hira ho atao na manana dia soradia ho atao na tononkalo dia ampandraisana anjara daholy fa itsika zany tsy rava raha tsy efa vita ny afomanga ny hariva
zany hoe mety manomboka am'roa zany ny fotoana hariva dia tsy mirava raha tsy amin'ny enina hariva any na amin'ny enina sasany de ampandraisana anjara avokoa ny tsiraray avy zay efa niomana amin'io sabata hariva ioa izany de ny amarana anazy moa zany afomanga ka ho an'izay tsy mahazaka afomanga de afaka mody mijery afomena amin'io fotoana io ka misy koa ny fanatanjahantena izay atao sivy maraina ny ireo mpifaninana dia zany amin'ny 2 aogostra zany lahady faharoan'ny volana aogostra zao après ny fihaonam-betsika eny Ambohimarina amin'ny voalohan'ny volana ao zany de eny Andramanja araky ny programa ato no anaovana fifaninanana mandihy ho an'ny saparitra rehetrarehetra zay tonga ny etsika atao misy ny manasa-dalana de misy ny famaranana demi final sy ny finaliste zany araky ny toromarika hitako eto moa zany de marina fa ireto faritra ireto no andray anjara am'zany etsika izany ny mpandihy andray anjara zany régionalin'ny Fianaratsoa, régionalin'ny Mahajanga, Tuiliara, Tsirabe, Soavinandrina, Toamasina, Atsiranana, Antananarivo ka itsika zany mandre ny teny faritra misy atsika tsiraray avy de zavatra tokony ataonareo mba namora anazy aty atoerana zany tsika de efa manao ny fifanitsanana ohatra hoe régionalin'ny Fianarantsoa zao misy 10 izy hoaty ny mpandihy de tsy 10 no andihy daholy fa manao fifaninanana nareo de zay mety 2 voalohany no entina miakatra ty Antananarivo anao fifaninanana nasionaly Majunga misy 7 de ny 2 voalohany Tuiliara 8 ny 2 voalohany Antsirabe 10 Soavinandrina 2 Toamasina 12 Antsiranana 7 Antananarivo 12 de ny 2 voalohany zany no mifanitsana amin'ny final zany hoe iza ny mety ahazo voalohany zany ny diakona rehetra miasa amin'io de angaviana mba ho tonga eny amin'ny kianjan'ny Barea ny alakamisy eninao zao anao ny fandaminana rehetra amroa ny fotoana eo amin'ny parking P3 tsika diakona rehetra eto faritra Antananarivo zany dia asaina daholo zany ho tonga amin'ny kianjan'ny Barea ny alakamisy 9 aogostra anao ny fandaminana rehetra amin'ny 2 atoandro ny fotoana izany zay ngamba le izy raha raisina amin'ny ankapobeny ny fandaminana rehetrarehetra sy zay zavatra tokony ho ataontsika amin'ny fanomanana io valo io satria de tena ho maro be ny vahiny ho tonga avy aty amin'ny faritra na itsika manodidina eto Antananarivo ka ny faiza mandamina ihany no ety miady hoy ny baiboly ko de misaotra antsika tsiraray avy zany ny eno an'izay averimberiny ity eto amin'ny radio mandeha koa ty amin'ny radio aty amin'ny faritany ao antsika zay manana televizionna moa zany de alefa amin'ny televizionna fa na izany ihany koa aza de mbola ivoaka any amin'ny FB koa izy ity ho an'izay mety tsy manana radio na tsy manana télé de mba afaka mahita zay toromarika hoentsika tsiraray avy zay de mirary soa atsika ho atsika zay lavitra avy any amin'ny faritany tondram-bavaka anareo zay mba ho tonga soamatsara mba tsy sampona ny dia eny an-dalana ary de mba ho tsara mandroso tsara miverina koa rehefa vita ny fankalazana ny 70 taona atsika aty Antananarivo misy zavatra fisehoana zay ho ataontsika zany zay mbola tsisy nanao an'izany teto Madagasikara na taty Afrika na eran-tany aza ho asehontsika amin'io fotoana ny 70 taonan'ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara io efa saika voamakomana avokoa ny fandaminana rehetra kanefa na izany na zany aza de mbola manao antso ihany ho atsika zay mbola afaka mitondra zay fanampiana azotsika aterina amin'ny foibe de mbola mandray antanandroa ny foibe satria taotrano tsy vita nyrery ity ny akanga maro tsy vakinam-boa ny mitabe tsy lan'ny mamba tsy afaka irehare sy sekoseko hoe mavita tena ny foibe ka tsy mba hiara-asa amin'ny olona zany de isaorana avokoa itsika tsiraray avy zay efa nanolotra fanampiana sy nanome vary 2 kilao 5 kilao 10 kilao 2 gony
roagony, telogony, misy manome ray taonina, misy nanome menaka, misy manome voamaina, misy nanome sira, misy manome poivre. Fa maro zavatra efa nateritsika, misy manome sio, misy manome koveta, de isaorana avokoa tsika rehetrarehetra izay efa nanolotra reny fanomezana ireny, de mbola anaovana tatitra amintsika moa izy ireny, fa ho an'izay mbola tsy nanao nefa mbola tianao, de araka ireny toromarika efa niresako reny hoe azotsika terina ny fiangonana akaiky atsika, de ny fiangonana akaiky atsika manaritra azy eny amin'ny foibe na ateritsika amin'ny vantana izy io. Tsy maninona raha ohatra ianao ka tsy hitondra vary satria tsy misy hitondranao azy nyray gony na ny ray taonina na ny atsasa taonina na ny telogony, dia afaka manafatra fiarakodia eo amin'ny foibe tsika. Tsy maninona kosa ianao hoe na vola no omeko, dia afaka manatitra azy eo de mahazo reçu avokoa itsika tsiraray avy, mahazo reçu. Ity zany ny tena farany amin'ny resaka sakafo tiako marina kely farany. Le tsika mpikarakara zany ny sakafo de tokony tsy mahazo mitondra sakafo mody raha ohatra ka misy tsy lany, ohatra ny vary amin'in'le provision iny, hoe misy vary ataontsika hoe 5 gony no nandrahoana de ny ray gony tsy lany, de tsy azontsika hoentina mody ilay tsy lany, fa anaovana tatitra amin'ny tompon'andraikitra hoe nisy vary ray gony tato tsy lany nefa tsika rapitso mbola mila 9 gony, noho izany 5 gony ihany no anaovantsika komandy. Fa rehefa any amin'ny farany kosa, raha ohatra ka misy ambiny avokoa ny zavatra sakafo rehetrarehetra zay natao de iny indray mba hifampizarantsika mpikarakara rehetrarehetra mba samy hitondra mody amin'izay rehefa vita ny azakazaka nataontsika hoe mbola nisy vary ambiny 5 taona natao de zaraina amin'ny tsiraray avy zany mba samy mitondra zay fizarana amin'le vary 5 taona ambiny iny na zay ambiny ao zany, natakan'izany koa ny hena sy ny akoho zany, de am'izay vao mba samy mba mitondra mody zany. Fa itsika mpiandraikitra averiko sy mpikarakara rehetrarehetra de tsy tonga amin'ny hoe miasa inona aona moa laza miasa jambarafozana, fa misy indemnité omena atsika zany isan'andro amin'ny asa zay atao zany sy fikarakarana zay ataontsika tsiraray avy. De itsika mpikarakara koa rehefa mba avy ny sakafo daholo ny olona de misakafo koa isika amin'ny fandaminana rehetrarehetra zany, afaka misakafo koa tsika amin'izay sakafo misy ao fa tsika koa mba aina mila misakafo, fa tsy hoe de hijoro eo anao mandrapariva ny andro nefa de tsisy sakafo, de eo anao firy andro de tsisy sakafo, de sy teny hoe ka mpikarakara tsy mihinana fa ny vahiny aloha zao no mihinana, fa mba afaka misakafo daholo tsika, fa ataontsika faran'izay mahafinaritra, mirindra, milamina tsara ny fandaminana amin'io satria tsika manana an' Jehovandriamanitra zay vavahantsika, ny faiza mandamina ozy izy no ety miady de alefa ny toromarika isan'andro izany. Mety misy toromarika eny an-dalana eny mety ho henontsika ihany fanampiny na mety ho fiovana, fa ilaina foana tsika zany tsy misaraka amin'ny radio na amin'ny televizion, ka raha misy filazana na fanambarana vaovao de zay maheno mba mifampilaza amin'ny tsiraray avy. Ko de isaorana itsika tato tokantrano tato na tety ambony fiarakodia na teto amin'ny toerana zay misy atsika nanaraka ny fandaharana tsiraray avy, fa de zay zany ny toromarika mba ahafahantsika mandeha. Raha misy tsy ampy moa zany zay olo resantsika ny Ambohimarina amin'ny sabata ho avy izao, hanomezana ny toromarika farany indrindra. Alohan'ny tena maranako azy ity ny tena zava-dehibe, ny fahadiovana. Tsika manao fitafiana fotsy madio zany, noho izany aza tsipitsipy eny amin'ny toerana tsiraray avy any ny sase, ny tavoahangy plastika na ny zay mety ho fakofakotsika, fa efa misy poubelle fanariana fako io hitantsika eny amin'ny toerana eny, de mba arotsatsika ao anatin'iny poubelle iny zay mety fako avy aty amintsika tsiraray avy zany. De mikasika ny amin'ny zanakitsika, tandremo ny zaza mba tsy havelanareo hiala eo anilanareo, fa raha tsy maintsy hetsika le zaza mety hoe mety te pipizy na te voaka, de ateritsika ray aman-dreny any amin'ny toerana izay azahoana
manatanteraka an'izay. De alohan'ny anobon'ny fotoana zany a satria am'valo de efa manomboka ny raha fanentanana zany a, izahay am'sivy no tonga sy ny vahiny rehetrarehetra dia tokony efa mba manao zay besoin-tsika rehetrarehetra, zay tokony hoe ipipi de mipipi, zay tokony ivoaka de mba mivoaka zany a, manatanteraka anazy. Fa rehefa manomboka ny fotoana zany a dia indrindraindrindra manomboka amin'ny sivy le fahatongavana iny de tokony tsy misy olona mivezivezy intsony mandehandeha eny amin'ny gradin na eny amin'ny tribune fa maka ny toerany avokoa mandra-pahavitan'ny fotoam-pivavahana. Ka raha ohatra hoe misy fampiretana kely ao anatin'le fanatitra zany a de iny ndray afaka manao besoin kely ndray tsika, manao fanatitra de afaka manao ny besoin-tsika mamonjy toalety indray aloha zany. Fa rehefa manomboka ny toriteny na ny zavatra zay atao zany a dia tsy misy miala, tsy misy mivezivezy eo amin'ny toerana izay ipetrahantsika itsika zany a, mba tsy hasimba n'ilay sary zay ataontsika satria misy onja zay ataontsika ny amin'io anomezana toromarika amin'ny lahady voalohan'ny sabata voalohan'ny volana io moa zany ny Ambohimarina no anomezana ny toromarika lay anaovana an'le onja miainga avy aty amin'ny gradin aty avaratra mandrapahatonga any atsimo, ny any atsimo miverina makany avaratra zany anomezana ny toromarika rehetrarehetra zay averiko tsara. Ny zanakitsika de ataovy eo ambany masotsika mba tsy hisy filazana hoe very ndray ny zanakay a, tsy hita atao anatin'ny kianjam-bary ihany zanakay, ataovy eo ambany maso. Raha hetsika izy nandeha de arao fa aza avela andehandeha rery eny ny zanakitsika izany. De any amin'ny toerana ivatanantsika koa ny fadiovana, efa manomana ny tompon'andraikitra zany a, misy dosy any isasana de rehefa midosy zany a de misasa, dosy no atao ao fa tsy atao WC le dosy. De ny WC efa misy aty amintsika de efa ny tompon'andraikitra efa manomana papier génique isaky ny toerana fivoahana zany. De mety misy rano koa ohatra ho an'izay zatra mampiasa rano, fa ho an'izay tsy zatra mampiasa rano de misy papier génique ary misy tompon'andraikitra eo a mikarakara antsika zany sady manara-maso. De rehefa mba vita zay ataonao a de aza hoentina ny papier génique eo ka hoe hoentinao mody hividiananao mofo gasy na hividiananao menakely. Fa rehefa je ilainao amin'ny papier génique ihany de iny ihany no ampiasainao amin'le izy. De ny fadiovana ao amin'ny toerana atoritsika koa, samy mikajy ny fadiovana daholo tsika amin'ny toerana atoritsika fa tsy hamparitaritaky eny ny fako na zay zavatra tsy ilaitsika, indrindra ny kosin-jaza. Ny kosin-jaza ho tsika zay manana zanaka zany a dia tsy atsipotsipy eny de tsy atsipy any amin'ny WC koa ny kosin-jaza fa efa misy fanariana fako ao zany a de arianareo olo izy fa misy tompon'andraikitra mikarakara an'iny. Raha tsy hitanareo ny toerana na ny WC na ny fanariam-pako de manontany zay tompon'andraikitra sécurité eo fa manao akanjo manokana ny tompon'andraikitra sy ny sécurité amin'ny fotoana io. De ty ny afatra farany ataoko amin'le fitoam-pivavahana amin'ny sabata ho avy zao, misy fanokafana n'ilay fanamboarana ny lalana flyover eo Anosizato io zany manomboka alakamisy ka hatramin'ny sabata voalohan'ny volana noho zany ho tapaka ny lalana amin'iny faritra iny fa mety ny ilany ihany no mandeha ka hiteraka embouteillage be. Ka itsika zay hamonjy ny sabata voalohan'ny volana zany eny Ambohimarina de samy miala maraindraina daholo, indrindra fa tsika zay lavidavitra de mba farafaratsiny amin'ny enina ianao mba fa tonga any Ambohimarina afaka an'le embouteillage. Fa raha vao amin'ny valo any tsika no manomboka miditra amin'iny lalana makany Itosy iny a, satria tsy azo andanana ty Anosizato fa tsy maintsy Itosy daholo zany a, any mety amin'ny 12 anao vao tonga any Ambohimarina. Dikan'izany mila miala maraindraina. Izay avy aty Ambohipo zao a de tena farafahataranay mihitsy a de amin'ny enina sy fefany zay de efa miala aty. Fa raha vao tarany amin'ny enina sy fefany a raikitry ny embouteillage ao de tsy ho tonga any. Fa ianareo any lavidavitra tahaka ny hoe Tsatsiresy
tsy maninana misivy nareo ny miala fa mety misy flaovera anidinanareo ngamba am'izay fotoana zay fa zay aloha de amin'ny enina sy fefany de efa mety miala ty ambopo zany ka de misaotra tompoky lahy misaotra tompoky vavy amarana anazy ivavaka itsika misaotra raha eo ny amin'ny toromarika zay nomenao nay ny amin'ny fandaminana rehetra am'ty fahatelopolo taona ny fiangonana apokalipsy zay totosaina sy karakaraina eny amin'ny kianjan'ny Barea ny fananao masina ny n'olotsaina ny tomponandraikitra tsiraray avy amin'ny fikarakarana mba aizanay mandamina araky ny baiky ny soratra masina hoe ny faiza mandamina no entinareo miady de mba hiasa aminay ianao me fotony avokoa ny voakanao tsiraray avokoa fa mety misy zavatra maro mety anafotoina mety apatezitra tsy mifanaraka amin'ny fo sy ny sainy tsiraray avy kanefa de mangataka zay mba menao fotony menao fo tsy miakatrakatra tsy mora tezitra fa mba ho tony avokoa amin'ny fikarakarana sy ny fandraisana reny vahiny ireny ko de isaorana tompo ny anaranao ka lazaina ianao mena voninahitra hatramin'izao aleloia farany Jehova tompo de misaotra anao koa fa mikarakara ny tomponandraikitra de ny mpizaika ny mpivahiny rehetrarehetra de tsisy matory amin'ny somantsony am'ty ndray mitoraka ty fa efa nomanina kodoro tsy mampiorooro fa mampatoro dia mino fa atoro tsara ny voakan'Andriamanitra tsiraray avy amin'ny kodoro zay efa nomaniny ny foibe andraisana ny vahiny rehetra fa tsy goelaka intsony no velarina amin'ny soa ny anaran'i Jesosy amen zay zany rarisoa amin'ny manaraka indray eny Ambohimarina amin'ny lahady voalohany sabata voalohan'ny volanao feonam-betsika eto Antananarivo ho antsika ty amin'ny faritra tsiraray avy dia manaraka mivantana io fandaharan'io daholy ny maraina fa ny hariva de samy manao ny fandaminana daholy itsika izay tsy afaka mamonjy io feonam-be atao eny Ambohimarina amin'ny sabata voalohan'ny volanao io rarisoa hoe tain'Andriamanitra daholy enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo enina amby roapolo sy roa arivo eo ambany fiahiny pasteur Mayol André Christian Dieudonné filompamorona fiangonana apokalipsy maneran-tany fetelopolo taona ny fiangonana apokalipsy maneran-tany izany dia ho ankalazaina amin'ny fitomba afaka lehibe izay ho tanterahana ny 8 aogositra enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny 7 ora maraina etsy mikanja be Barea Mahamasina ho fiangana vaovao amin'ny tsaratsara kokoa iarahana amin'ny pasteur Mayol mivady sy ireo vahiny manan-kaja maro izay nasainy tonga fa maro fa tsy misy